eo amin'izay fiara-miasa amin'ny vahiny izay hatrany dia mihatsara ary miamafy hatrany ny fifandraisa eo amin'ny Madagasikara sy Japon ho mariky izany fanohanan'ny Japon tetika asa maro eto Madagasikara no fariparitana androany nandritra ny fionana eto amin'ny ministrim-panjakana Rivo Rakotovao sy ny mahasovan'ity firenena ity ny sehatra izay hopanan'izany fiara-miasa eo amin'ny rontota izany. Fitsidiana voalohany nahafahana namariparitra ny fiara-miasa ny firenena japonais sy malagasy eo amin'ny lafin'ny fambolena sy fiompiana. Io no notanterahany ambassador vaovaon'ny Japon androany maraina teny amin'ny ministera eo anivon'ny fiadinan'ny République amsana ny fambolena sy ny fiompiana teny Anosy. Le 25, j'aurai une heureuse occasion de signer un échange de notes avec le ministre des Affaires étrangères peut lancer un projet qui s'inscrive. Volona hoe Andriamatoa Ichiro Ogasawara ny firenena japonais anohana ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fambolena indrindra eo amin'ny fanatsarana ny famokaram-bary. Misy arak'izany ny tetikasa lehibe ho tohana ny firenena japonais amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa lehibe entina amin'ny famokaram-bary. Matokony ahafahan'ny Madagasikara ho sompotry ny faritra misy azy ity ambassador ity amin'ny fizotry ny ezaka izay efa natao ary mbola ho tanterahana miaraka. Marika ny fatokisan'ny firenena vahiny any Madagasikara ny fanohanan'ireo tetikasa lehibe morona amin'ny fampandrosoana. Io kosa Andriamatoa Rivo Rakotovao ministra eo anivon'ny fiadinan'ny République amsana ny fambolena sy ny fiompiana. Lafiny maro no hanohanan'ny firenena japonais antsika miasa eo amin'ny fampandrosoana ny les projets lehibe atao any MPC 23 amin'ny canal sy barrage mamihafa zany ny fampiran-drano famoahan-drano ary ny fanamboarana ny lemaka lehibe. Io zany amin'ny voalaza teo amin'ny latsinainy misy karazana échange note ifanaovana amin'io satria fa miroso amin'izany tsika amin'izao fotoana izao. Fanamafisana an'izay no natongavany ary fantatritsika fa voatonga voandro vitsivitsy izay dia nitsidika ara-fomba fanajana moa zany izy fomba fanao zany dia resaka an'ireo sehatra asa maro samihafa nefa miresaka ny hoavy ihany koa ary voalazany teo fa velomboly kokoa izy mijery ny hoe ny fanany FMI izay ny fampiarata amintsika ny tsy averina intsony ny fitadiavana ny famarina toerana mba tsy hisy ny korotana ara-tsaina sy ara-piarahamonina eto amintsika ahafahantsika mitodika bebe kokoa any amin'ny fampandrosoana zay ny falian'ny ny firenena lehibe toy ny japonais satria miaina an'izany taloha izy fatana fa tsisy fampandrosoana hita ao anatin'ny fanakorontanana. Raha tsy ivina dia tepoka telo no heverina fa iompana ny fiara-miasa amin'ny firenena japonais ankehitriny dia ny lafin'ny fotodrafitrasa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanatsarana ny lafin'ny sosialim-bahoaka indrindra eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana.